Miarahaba tokola, miarahaba tompoko vavy, antsika manaraka ny televiziona malagasy araka ny efa fantatsika amin'ny ora sahala amin'izao no hidirana indray ao anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny televiziona malagasy andraisantsika vahiny, resadresahana ny zava-misy eto amin'ny firenena, resahana ny sosialy, toe-karena, politika izay maresaka eto amin'ny firenena dia resahantsika eto anatin'izany fandarana izany avokoa. Ny anio dia iresaka manokana momba ny posta isika, ny tantaran'ny posta, ny olana misy ao amin'ny posta, inona ihany koa zany atao hoe posta malagasy izany mazava ho azy fa avy ao amin'ny posta no vahiny ny tale jeneraly ny posta malagasy Andriamatoa Rija Andrianasolo resadresaka momba zay posta zay isika ahafantarana ny zava-misy marina. Eo anivon'ny posta miarabanao Andriamatoa tale jeneraly tonga soa atao anatin'ny fandarana manokana, tonga soa ihany koa atao amin'ny plateau televiziona malagasy. Miaraba tompoko dia efa miaraba ny vahoaka malagasy ihany koa ireo mpanjifa tsy akanavaka manderana ny nosy izay mijery an'izao fandarana izao tompoko. Fantaniana voalohany apetraka aminao avy hatrany Andriamatoa tale jeneraly dia ny hoe firy taona eo moa zao io posta io dia mbola mandevy. Ien tompoko. Tany amin'ny taona 3 ny posta malagasy ary mbola mihodina sy mandeha antsakany sy andavany amin'izao fotoana izao tompoko. Mihodina sy mandeha amin'ny antsakany sy andavany, inona daholo ny asa tanterahany zany posta malagasy zany? Ny posta malagasy moa zany dia ratsa mangaika ny Union Postale Universelle. Zany hoe misehatra izy amin'ny resaka service postaux, izay ataontsika hoe service postaux traditionnel angamba filazana azy ny fikirakirana ny taratasy, fandevana taratasy, entana, dia ao koa ny service financier izay tena matesa ny posta malagasy amin'izao fotoana izao. Misy zany ny fandefasam-bola na hita toerana na any ivelany. Misy koa le poste rapide tafiditra ao anatin'ny asanareo daholo ve zay rehetra? Ao anatin'le service postaux tokoa poste rapide izay tena hoe azo lazaina hoe produit farany posta malagasy amin'izao fotoana izao satria dia mitondra, mitatitra ny entan'ny vahoaka malagasy ireo mpandraharaha lehibe eto amin'ny nosy manerana Madagasikara ary mandeha isan'andro isan'andro. Mbola mandeha ve le taratasy miaraka amin'ny timbre? Mbola mandeha tompoko ary tsy azo ialana. Tsy efa resin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ve zany rehetrarehetra zany? Marina tokoa resin'ny fivoarana ara-teknôlôjia fa le fivoarana teknôlôjia zany hoentina hanatsarana an'le fandefasana taratasy tompoko amin'ny alalan'ny resaka traçabilité sy ny digitalisation zany fandefasana taratasy entina izany. Zany hoe mbola misy olona tonga any amin'ny posta zao mandefa taratasy amintsika miteny zao ve? Tena mbola misy dia misy tokoa ary tena maro tokoa. Zany hoe ny posta aiza avy ny toerana misy azy eto Madagasikara? Ny posta zany dia ny commune rehetra metra Madagasikara dia misy posta malagasy. Manana maso ivoa eo amin'ny 500 eo zahay manerana nosy izay tsy ananan'ireo mpifaninana aminay. 500 zany hoe misy mpiasa avokoa ireo sa trano fotsiny no mipetraka any amin'ireny toerana 500? Tena misy mpiasa avokoa ireo borao manerana nosy ireo. Eo amin'ny 900 eo zahay mpiasa amin'ny posta malagasy manatanteraka an'izay asa izay tompoko. Tao anatin'le tena votoatiny amin'izay isika, tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay hita fa somary fandraisantsika teo le teknôlôjia efa tafiditra tao anatin'ny fikirakirana teknôlôjia ny malagasy rehetra mihitsy misy an'ity tambazotra serasera ity izay ahafahana mifandray na dia lavitra na dia efa vita ilay izy inona ny atrehan'ny posta n'izay fivoaran'ny teknôlôjia izay nareo ve nampiasaina le fivoaran'ny teknôlôjia hanatsarana an'ilay posta araka ny teneninao teo sa ataontsika hoe adversaire akaiky na mpifaninana akaiky amin'ny posta ity teknôlôjia ity amin'izao fotoana izao? Ny teknôlôjia moa zany dia araka ny voalazako teo dia singa anankiray fitaovana anankiray hoentin'ny posta malagasy manatsara ny asany. Ny posta malagasy moa dia marihana fa orinasam-panjakana 100 isan-jato izy io ary eo ambany fiahine ministera mikajy ny tao ara-kaja mirindra ny posta ary fifandraisan-davitra. Zany hoe ilay ministera mikirakira ny teknôlôjia vaovao mihitsy zany no miay anay. Zany hoe anisan'ny mahazo tombony zany posta malagasy amin'ny fikarakirana sy fampiasana ny zay teknôlôjia vaovao izay. Mame ohatra ary hoe inona le fampiasana azy ao amin'ny posta? Ny fampiasana azy zany ohatra zany dia raha resaka fandefasam-bola eto toerana manana
tolotra anankiroa positra malagasy, ao ny positra monnaie ary ao ny imanda vaovao. Ireo zany dia tsy mena mitaha amin'ny an'ny hafa satria mampiasa an'izay teknôlôjia izay. Raha iresaka miresaka fandefasana entana koa zay dia fampiasana ny teknôlôjia zany dia raha misy entanao miala eto Antananarivo mankany amin'ny faritra dia afaka arahinao de bout en bout ny fitenenana lalan'iny entan'iny mandra-pahatonga an'lizy any amin'le destinataireny na le andefasana an'le entana. Fomba ahoana zay? Manana ny tranokala ny positra malagasy ahafahanao mijery an'izay na hoe traçabilité zay misy code barre zany isaky ny entana izay alefa toko dia ahafahan'ny mpanjifa rehetrarehetra zany manaraka tsaka sy andavany izay lalan'ny entan'izay. Raha izay ny eto toerany, ny any ivelany koa dia manana izahay na atao hoe EMS na le hoe express mail service zay fandefasana entana any ivelany. Io zany dia irahana amin'ny vondro mipositra maneran-tany na le hoe union postale universelle. Ny plateforme iasan'ny positra amin'io zany dia iraisan'ny positra maneran-tany dia misy an'izay traçabilité zay dia afaka jerena amin'ny tranokala amin'ny positra malagasy ohatra an'ireny fijerevana ny entana alefa amin'ny ireo mpifaninana aminay hafa ireo tompoko. Zahay fony mbola nianatra ohatra ny hita teny amin'ny université dia misy hoe taratasy asiana timbre zay vao manakery ny fametrahana an'izay taratasy izay amin'izao le timbre mbola misy ve ary mbola ampiasaina ve dia inona ny tombony ao anatin'ilay misy an'le timbre misy ihany koa ve le traçabilité ny tenenao teo? Ento ny timbre moa zany dia tena hoe anisan'ny na positra positra maneran-tany teneko fa tsy ny positra eto Madagasikara ihany. Zany hoe io timbre io zany isa-taona izay matetika mamoaka timbre foana. Raha ohatra ka kalaza ny andro maneran-tany positra malagasy amin'ny 7 volana oktobra ho avy zao dia amoaka timbre vaovao positra malagasy. Anisan'izany zao ohatra teo avoakanay timbre zany ny Tsangambato eny Moramanga ho an'ny mahery fo antsika. Zany hoe mbola miasa tsaka sy andavany amin'ny timbre amin'izay le hoe maha-identité an'ny positra maneran-tany izay tompoko. Amin'ilay masevo eo amin'ny 500 sy 200 mahavoafeny le teknôlôjia daholo ve ny any ambanivohitra? Eo am-panatsarana tanteraka izahay zao tsy afenina ary tsy mamenatra miteny an'izany anatin'izay fanatsarana izay fa mbola misy tokoa ny bureau positra any amin'ny toerana tena hoe lavitra any misy tsy mbola misy électricité tsy misy an'izay teknôlôjia izay fa eo am-panatsarana izay zavatra izay amin'ny fampiasana resaka teknôlôjia vaovao raha ohatra ka tsy laza fotsiny aho hoe mba ahafahana misitraka ny internet dia tokony misy zany aloha ny électricité irahanay amin'ny union postale universelle zany dia mametaka panneau solaire izay amin'izao fotoana zao amin'ny birao maneran'osy fa mandeha tsikelikely izy arakaraky ny zava-misy eo am-pelatany. Zany zany efa misy an'izay panneau solaire zay zao fatapatatra ve? Amin'ny miala amin'ny Morondava dia mahazo an'ny izy Malaimbandy Ankilizato amin'ireny rehefa zao dia efa misy any Beraketa any Soanala any zany manomboka mipetraka pension. Zany hoe ireo agence positra malagasy izay miodina sy misokatra zany ahafahana manome an'le tolotra ho an'ny mpanjifa miresaka transfert d'argent ilaina zany zavatra dia amin'ireny zany zay miezaka mametraka an'le panneau solaire. Ankoatra ny panneau solaire zany izahay dia tsy maintsy na zahay manisy tablette na manisy solosaina amin'ireny toerana ireny ahafahana mikirakira an'izay resaka service zay satria raha tsy misy ireo fitaovana ireo dia tsy hitanao any zany reny tolotra ny positra malagasy ireny. Zay ny ao amin'ny tena asanareo manahoana ny sehatra ny fitantanana manga ve ny lanitra mandeha ve izy ao ny sehatra rabola ho an'izany positra zany? Araka ny teniko teo moa zany dia tsy mitsahatra zay zany manatsara tsy mitolotra ihany zany fa ao anatin'izany tokoa ny fitantanana satria tsy mora zany manao an'le mitondra an'le resaka hoe fanovana na fanatsarana amin'ny resaka hoe gestion na changement. Araka ny teniko teo manodidina 900 manerana nosy samy manana ny firekeviny daholo ny olona rehetrarehetra fenao zany rehefa mitondra dia miezaka zany
manome an'le fitokisana ho an'ny mpiara-miasa aloha dia izay vao taritinao izy ho any amin'le fanovana sy fanatsarana. Raha zany zavatra teneninao zany dia tsisy zavatra manahirana ny postra, tsisy olana zany io fa manaraka ny tokony ho izy zany tena ny olana ve moa tsy isy sao dia mapaka teneninay any aloha ny zay olana zay sao tena ny olana raha ohatra zao ka hijery ny fotodrafitrasan'ny postra malagasy fotsiny isika dia mbola maro ny baron postra mbola ratsy atao tena hoe tsy voaloko tsara, ratsy ny tafo, ratsy ny ao anatiny. Raha ohatra ka mijery ny resaka hoe fitaovana fikirakirana amin'ny resaka le hoe fitaterana entana teo dia mbola tena manana filana be ny postra malagasy tsy maharaka ny ataontsika hoe ny lojistika anay amin'ny resaka fiara fitaterana zany mihoatra amin'ny zavatra atolotry ny mpiara-monina aminay hoe iretsiretin ny asa tokony hotanterahana fa le fitaovana eo am-pelantanana no tsy maharaka. Tiako marihana mantsy fa ny postra malagasy araka teneniko teo hoe orinasa mpanjakana zato isan-jato izy fa orinasa mamely tena, zany hoe mbola anisan'ny azo lazaina hoe reharehan'ny fitondrana ny postra malagasy satria anisany mbola orinasa hoe miodina na dia ao anatin'izay resaka le hoe mamely tena. Ny tiako tena amin'ny resaka mamely tena zany dia zay vola miditra aminay no ahafahanay mampiodina ny orinasam-panjakana postra malagasy. subvention avy any amin'ny fanjakana ve ny postra? Tsy mahazo subvention avy any amin'ny fanjakana amin'ny postra malagasy tompoko, arak'izay teneniko izay hoe na ny fanjakana ary izy dia miezaka tena hoe miezaka mivoatra, miezaka miodina ary miezaka tena hoe manatsara zay kalitao an'ny asa omeny zay satria rehefa tsara mantsy ny kalitao dia mazava ho azy zany fa miverina ilay fatokisan'ny vahoaka. Anisan'ny olana koa mantsy zay raha ohatra ka tiditra amin'izay isika dia hatramin'izay zany dia ohatran'ny hoe rehefa miditra postra dia ohatran'ny hoe ratsy zavatra tena ilaina tsy miditra amin'ny postra ny vahoaka malagasy. Ao zany le tsy fahatokisana dia ao koa indrindra le tsy fahalalana. Ka le mamarary ngera misy tsy fahatokisana satria dia mbola tantany jeneraly raha mandefa taratasy amin'ny postra nge ian'olona indray tsy tonga araka le fotoana tadiavina le izy le olona ohatra ny ataontsika hoe ary sasinaka mandeha manatona postra hitako misy baron postra any ka ao le olona tsy tonga le taratasy raha tsy herinandro tapabolana zay ny mety hoe maharesy anareo any anatin'ilay fitantanana. Ka zay mihitsy moa mahatsara ny fandarana ohatry mba hampalalana vahoaka malagasy hoe efa miova zany postra malagasy zany. Ny postra malagasy zany raha ny teny filamatra dia hoe postra malagasy mivoatra ho anao. Ny anapiko an'izay dia hoe tsy vitany hoe mivoatra ho anao fa mbola hiatsara kokoa amin'ny fandraisana anao arakaraka ny tolotra zay zay omeny. Amin'ny endrika ohatry ny ahoana zay tolotra ho atsaraina sy tsara zay ilay matontaletsika. Tolotra moa zany amin'ny endrika voalohany indrindra moa zany dia le birao fandraisana an'le olona. Iny zany mila fanatsarana. Ny olombelona mandray an'le mpanjifa koa zany dia efa misy fampiofanana. Tena misy fampiofanana. Tiako tena mefaka fampiofanana zany dia hoe ahoana zany fandraisana mpanjifa ho voaray araka ny tokony izay. Ny tsy azontsika tsy niavana mantsy dia izao. Io mpanjifa io rehefa miditra amin'ny baron postra anankiray io, raha ohatra ka tsara ny fandraisanao, iny mpanjifa iny ihany no misarika mpanjifa hafa. Zany hoe zay zany le hoe de bouche à oreille le hoe izy ihany tena hoe hay tsara kosa ny postra ria mba efa miova ohatran'izao ny tolotrao andiova makany. Hafa mihitsy mantsy le hoe samy malagasy mifamelona, samy malagasy mifampitsiana. Dia izay ny tena tianay ampitaina hoe malagasy ny postra malagasy mpiavony ianao. Misy recyclage isam-bolana zany sa isan'andro ilay fampianarana sa tsy resaka tena hoe recyclage angamba ty lazaiko an'izay fa karazana rotation. En postra malagasy zany rehefa vohiditra amin'ny postra malagasy ianao dia mena fiofanana mikasika an'le hoe fahaizanao ireo tolotra rehetrarehetra izay tokony jifaina, fahaizanao mandray an'ireo mpanjifa rehetrarehetra ireo amin'ny fomba fanajana sy hafainganana rehetrarehetra. Zany hoe isaky ny maso evo amin'ny postra malagasy dia misy le chef d'agence. Dia le chef d'agence iny no mandrindra ny mpiara-miasa ao amin'ny agence izay iandreketany. Manana lehibe koa zany ireo chef d'agence ireo, misy natao hoe tale iraisam-paritra. Raha eto Antananarivo zany zao dia misy tale misahana manokana an'ireo chef d'agence ireo, dia ohatran'izay koa ny any amin'ny faritra tsirairay rehetra. Zany hoe ampy ny olona miasa ao amin'ny postra amin'izao fotoana izao
tsy mieritreritra ny anampintsony nareo tsy tena hoe ampy moa zany ny olona miasa surtout ny fonctionnaire zay mahatonga an'le hoe isy faninanana tsoatsy amin'ny volana novambra zay isorana betsaka ny fitondram-panjakana nanaiky an'izay fahafahan'ny postra malagasy zay manao an'le concours tena angadina nanina sy vinahitana tamin'izany ny ministra Piahanay satria efa tany amin'ny taona 2024 nanana fikasana andray mpiasa-panjakana ny postra malagasy inona ny antony rehefa retraité le chef d'agence moa zany manana izy manana kalitaona comptable public zany hoe tokony tsy maintsy mpiasa-panjakana fonctionnaire amin'izao tsika miteny zao zany dia maromaro ihany ireo maso ivony nakatony noho ny tsy fahampianan'izay fonctionnaire zay dia arabasoa arabatsara iarahana amin'ny ministèren'ny fopy iarahana amin'ny INFA zay ao no iofana ireo zay ho afaka amin'ny concours eo mba ho lasa mpiasa-panjakana ahafahan'ny postra malagasy manokatra indray zany ireo maso ivoa zay nakatona teo aloha zany hoe any amin'ny faritany zany mbola misy olona tsy mpiasa-panjakana ny miasa amin'ny posta ny chef d'agence tsy maintsy mpiasa-panjakana fa ny olona ao anatin'ny agence dia mizarama misy mpiasa-panjakana misy contractuel fa tsy voatery mpiasa-panjakana nareo to mieritreritra hoe anampy olona amin'ny alalan'ny fifaninanana na concours tena concours ve le atao sa fomba ampidirana le avaavana sy namanamana ao anatin'ilay poste le izy mody atao le concours nefa zavatra hafa ihany ny ao ambadika rehefa efa fantatra ihany ny afaka zay mantsy ny malaza eto Madagasikara rehefa mijereny tambajotra serasera reny no dia jereo fa miteny hoe vo misy concours miahialy malagasy zany hoe aondray diondray fa le akaiky azy ihany tafiditra ao anatin'ilay fifaninanana matetika dia eto azany dia tiako retany redanitra fa tena fifaninanana madio no izy inona mahatonga hoe fifaninanana madio tsy mipostra malagasy irery ihany no mikarakara io fifaninanana io iarahana miasa io amin'ny ministère ny MNDBT misy an'le hoe direction an'ny lutte anticorruption amin'ny ministère iarahana miasa io amin'ny Bianco iarahana miasa io amin'ny ministère ny FOP ary iarahana miasa io amin'ny INFA zany hoe vao nivoaka io arrêté ana concours io dia anatin'ny pejin'ny postra malagasy moa dia tena hoe maro dia maro zany le message tonga ao hoe araka ny teninao teo hoe lalao madio ve io zao dia eto zany dia mampirisika isika zay mahafeny fepetra rehetra ataovy ny concours fa tena hoe concours madio zany hoe zay tena mahay no afaka zay tena mahay no afaka izay indrindra ary io concours io zany araka ny teniko teo zany rehefa afaka amin'ny concours io ianao dia efa fantatra ao zany inona ny asa miandry anao ny asa miandry anao moa zany dia voalohany indrindra izay chef d'agence izay ary ny chef d'agence zany par ordre de mérite indray ny safidiananao hoe ary ny agence mety amiko satria vao tafiditra hiditra hianatra ireo mpifaninana afaka ireo dia ampifantarina anazy zany hoe ireto tsy reto avy ny agence amin'ny postra malagasy ametrahana anareo tsirairay zany hoe rehefa miditra miasa zany dia tsy misy tsony zany le fiahina hoe inona mety asa ataoko ato na hoe inona dia amin'izay tonga dia mivonona ny sainao sy ny hoe ahoana zany hoe ambition anao zany hifaninana amin'ireo mpiara-mianatra aminareo mba hahafahanao misafidy zay agence metimety aminao firy ny olona tadiavana 90 fitambarany tompoko 10 contrôleur d'exploitation ary 10 agent d'exploitation ary 30 contrôleur d'exploitation rehefa mivoaka zany eo amin'ny heritaona eo ny faharetan'ny fianarany dia tonga dia fonctionnaire stagiaire izy vao mivoaka eo daveo zany hoe reo afaka reo zany mbola miofana koa zay vao mamonjy toerana tsy maintsy miofana tompoko satria le asam-posa zany tena hoe métier le izy dia tsy maintsy misy akoatra ny fahalalana zay ho zarain'ny NFA zany dia misy ny taranja mikasika manokana momba ny postra malagasy ao anatiny inona avy ny mety taranja tsara ihany ampahafantarantsika zany satria mety maro ny olona efa te afantatra an'le izy inona avy ny taranja mety tanterahana amin'izay dia saika adiniko hoe misy centre ve eran'ny Madagasikara sa eto Antananarivo ihany tanterahana azy misy centre manerana Madagasikara ka efa ao anatin'le arrêté
zay miparitaka eny amin'ny maso ivoam-posa malagasy rehetra zany le pitsopitso mikasika ny fananana io na ny taranjy fananana koa zany de efa misoratra eny daholo. Misy ny matematika, misy ny connaissance générale, de misy ny resaka matière postale moa zany ho an'ny mpifaninana sokajy professionnel. Inona ny tombony zany ho an'ireo olona manao concours? Ny tombony zany de amin'izay le hoe ho lasa mpiasam-panjakana ianao. Amin'izao mantsy tena maro de maro ireo navita fianarana. Tsy hoe navita fianarana amin'izao ihany, fa navita fianarana efa taona maromaro lasa zay. De raha ny fampiasana tamin'ny tale généraly INF voaingana kely de hoe efa hoenitaona zay tsy nisy fifaninana concours ara-panjakana zao atao amin'zareo de arabasoa arabatsara hoe misy ty ary voamey zany anaporofony ndrotota hoe io ara fa misy le izy ary tena hoe atao madio araka ny tokony izy le faninana mba ahafahany zay le hoe mpianatra voaka malagasy zay hoe mba tena hoe ny fahaizany no mahafaka azy. Le centre d'examen centre amin'ny faritany enina zany misy centre d'examen daholo tokoa ary efa voalaza ao anatin'le arrêté zay miparitaka eny zay mipetraka eny amin'ny maso ivoam-posa malagasy rehetrarehetra ny mombamomba azy. Zany hoe afaka mamonjy ny maso ivoam-posa zany mahalalany misimisy kokoa momba azy fa tsy mila miakatra ty Antananarivo no afaka tokoa any amin'ny promanerana Madagasikara de misy an'io affichage io mikasika an'izay concours zay tokoa. Amin'ny fiana moa izy io ny atao? Ny concours 5-6 novembre izay na 4-5 novembre izay. Ny 9 octobre ny daty farany fanaterana ny dossier ahafahana manao an'le concours. 9 octobre andron'ny poste andron'ny poste Madagasikara. Zany hoe ao anatin'io no ifarana n'lay eny tokoka ao anatin'io ifarana. Iresaka kely n'lay fahasivy volana octobre isika mety tokoana niendrika entinareo anamarika an'izay hoe andron'ny poste maneran-tany izay misy endrika hafa ankoatran'le timbre efa niteneninao teo ve sa izy avokoa no hovaviny ao anatin'izany rehetra zany de ny tena zava-dehibe aiza ny andatanterahana azy sa misy daholo maneran'ny poste rehetra? Ny 9 octobre ny thème moa zany de tsy manana ny thème isan'isan'ny poste maneran-tany fa ny thème anankiray zany zay avoakan'ny Union postale universelle mbola tsy nivoaka aloha zay ny thème io. Ho an'ny poste malagasy manokana moa zany diso ohatra n'isa taona de any amin'ny direction interrégionale rehetrarehetra de misy farakanazana an'io andro maneran-tany poste io. Raha ho an'ny eto Antananarivo manokana zany de ny eritreritra aloha hatreto ny eritreritra de eo amin'ny tokotany malalaky ny poste malagasy eo Analakely no anaovana an'izay fankalazana izay amin'ity taona ity. Mbola hevitra ihany zay fa tsy mbola misy tena hoe tapaka akory. De amin'io fotoana io zany no anasanay andreo mpiara-mondonantoka amin'ny poste malagasy rehetra na hoe ireo partenaire zay miara-miasa amin'ny poste malagasy. Maro izy ireo. Raha tsy teny zao ireo grossiste pharmaceutique ireo ataontsika ny akamaroany ireo de miara-miasa amin'ny poste malagasy. Ny poste malagasy no mitatitra ny fanafoditsika ireo manerana Madagasikara zay miala isan'andro eto Antananarivo. Ireo banque rehetrarehetra ireo de miara-miasa amin'ny poste malagasy ny akamaroany. Zany hoe itiako lazaina an'ly zany hoe matoa zany fanafody zany entinao de misy le fatokisana hoe tena tonga tsakasy andavany any ny fanafody. Ary tsy vao zao zany fa efa taona maro miara-miasa tamin'ny poste malagasy. Fa firy zao fiara ampiasaina ao anatin'le fitaterana? Manodidina ny 3 zao fiara ampiasaina amin'izay fitaterana zay. Zay le niteneniko hoe mbola tsy ampy ary tena mbola tsy ampy. Ny investissement zany mila ataonay fa miankina amin'ny tomanana ihany moa ilay izy. Ny fandaminana n'izay rehetra zay ve misy ora iaingana de misy ora tongavana sa arakaraka ny fahafenony ilay zavatra tokony hoatelina ny aingana le fiara? Misy ora fiaingana de misy ora fahatongavany ary tafiditra anatin'ny voarafitra anatin'ny contrat ifanarahanay amin'ireo orinasa mpanjifanay zany zay zavatra izay. Zany hoe ny poste malagasy ohatra zany zao raisitsika ny androandroany talata de am'izao tsika miteny zao de manao collecte any amin'ireny partenaire ireny ny fiara poste malagasy. Rehefa vita le collecte ny arivo de avondrona eny amin'ny tobo-pamantsana eny Alarby io zavatra io. De eo amin'izay zany no ampidirina amin'ny fiara tsirairay zay andeha manerana ny nosy. De ao anatin'ny
le resaka hoe service poste rapide zay zany dia misy ny rehetrarehetra hoe raha ohatra ka any amin'ny toerana reo ohatra hoe Tamatavy dia J+1 raha ny anana dia J+2 arakaraka le toerana zany dia iny zavatra iny efa fantatr'ireo mpiara-monaka ireo mpanjifa amin'ny postra malagasy zay zavatra izay tompoko. Raha tsy diso teo aloha ohatra nisany koa ny postra mitondra olona mihitsy raha tsy diso dia mbola misy fa izy io amin'izao fotoana izao. Tsy nisy izy amin'izao fotoana izao fa eo efa misy zany le projet. Efa misy le projet zany raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra dia manomboka amin'ny taona 720 dia hiverina indray zay service zay atao hoe Transposte, zany hoe transport de voyageurs. Nanana ny mihitsy ny postra malagasy nandeha Tananarivo Toamasina sy Tananarivo Majunga. Ny nahafaty azy moa zany dia mazava ho azy fa rehefa osy sy tsy mendrika intsony hitondrana olona le fiara dia mijanona le service tamin'izany fotoana izany. Fa amin'izao tsika miteny zao zany dia hiverina amin'izay indray ny postra malagasy satria tsara marihana fa tao Antaninarenina no ny siège-n'le Transposte tamin'izany ary tena hoe nahafinaritra sy nahafapony mpanjifa izy tamin'izany. Fa tsy naleo tsara ve zany ny vidiny matoa tsy nahavoasolo an'le fiara nareo tany? Tsy hoe tsy naleo tsara ny vidiny fa mety ataontsika hoe io tsy famezatsiny. Ianao zany rehefa mitantana dia tsy ny tsara ihany ny raisinao fa ny ratsy ihany koa. Fa rehefa tonga amin'le toerana ianao dia mijery zany ianao hoe inona ny anatsarako misimisy kokoa anty zavatra eto ampelantanako ty amin'ny resaka fomba fitantanana. Ny olana tamin'ny lonana tamin'ireny zany dia tsotra. Le miainga eto Antananarivo izy feno fa le miverina avy any amin'ny faritra izy matetika no tsy feno tamin'izany. Dia amin'izao zany efa manana paikady ny postra malagasy ary ny ataontsika hoe siège n'io Transposte io zany amin'ny taona 720 dia ery amin'ny tany malalaka anay ery Alarby eo ambadikin'io téléphérique eo misy tany malalaka tsara misy parking ahafahana mandray ny mpanjifa. Eto any koa zany dia ohatra hoe tiako zany mba mametraka kely fanamariana kely akoatran'le fitateran'olona amin'ny resaka fiara izay dia faly zany mifampizara ny vahoaka malagasy fa nanomboka tamin'ity taona ity volana février mars teo zany dia efa afaka miasa ny sambo postaly ny postra malagasy izay mampitohy ny Ankify sy Nosy be. Amin'izao fotoana izao dia tena sahako izany tena tena mandeha tsara izy io ary ny tanjona zany dia mba io sambo io ihany zany no hiteraka sambo hafa ahafahana mideservira angany azo lazaina azy ny faritra hafa. Zay dia efa 20 minitra sahady ny eto ampelantanana. Inona ny afatra azonao ampitaina amin'ny mpanaraka nyity fandarana manokana ity? Ny afatra tena tiako ampitaina angambany dia izay le hoe tsy mora manao zavatra, mezaka tena mezaka amin'ny postra malagasy miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetra 960 eo eo manerana ny nosy, tena hoe anatsara ny kalitao anatsara ny fandraisana ny mpanjifa. Mbola mijoro ny postra malagasy ary mbola vonona andray sy amefafapoa asika vahoaka malagasy zay tompoko. Ataoko fa tsisy madilana ho tenenina na mahalana ho sosoana izay teniny tale général ny postra malagasy izay ary matoa Rija Andrianasolota ato anatin'ity fandarana manokana ity nahafahantsika mahafantatra misimisy kokoa an'izany postra malagasy izany sy ny fomba fiasany ary ny tokony ilana azy amin'ny fiainana andavanandro. Misaotra anao Andria matoa tale général ny vahiny teto amin'ny télévision malagasy. Misaotra koa nanaiky ny fanasany ny télévision malagasy ao anatiny izay fampahafantarana tsara ho fantatra ho an'ny postra malagasy izay raha tsy ahivina fohifohy dia amin'ny 7 volana oktobra zao ny andro maneran-tany ho an'ny postra akalaza izany ny postra malagasy ary azadiny fa ny amin'ny fiatombohan'ny volana novambra any enina na ny 7 novambra any ho any izy teo isy ny fifaninanana ho an'ireo te hiasa na hisitraka ny tombontsoa amin'ny alalan'ny asa eo anivon'ny postra malagasy. Zay koa toklasoko vavy no anakatonantsika ny fandarana manokana tamin'ity androany ity ankasitrahako ianareo tany tokantrano nanaraka sy nanjoza hatramin'ny farana makasitraka indrindrandrindra ireo teknisianina ao ambadika ao izay miara-misalahy amin'ny fanatotosana anyity fandarana ity.